avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Tsy afa-po amin'ny isan'ny ministera azony eo anaty gouvernemanta vaovao ny antoko tima ho ny filohany tamin'ny majanga ny sabotsy teo. Amin'ny fanehoana fiadiana seza kalamanjana toy ireny izay enatra ho an'antoko politika ho ny mpanao politika androany. Mitaky fanadiadiana lalina Laritsazy enjana ho an'ireo tompon'antoka tamin'ny famoahana laza adina alohan'ny fotoana. Teo anivon'ny sekolim-pirenena manofana ho mpitsara sy prakidrara mpitsarana ny filohan'ny sendika mpitsara eto Madagasikara. Tontosaina mandritra ny 2 herinandro ny fitsirihana fahatelo sy fahaefatra momba programa NASA Fex FRD tanterahindreo iraka ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Nisy arak'izany ny fivoriana fanokafana ny arahindreo délégation tamin'ireo solitena mpanjakana nandinihana ny zava-bita ny taona 2022 sy mifanamby amin'ny ho avy. Compte Facebook ndray tamin'ireo mpandeha 30 tao anatin'ilay sambo AW tsy tapopoka 7 volana lasa izay no tsikaritra mbola nisokatra sy nandeha ny herinandro teo. Tranga izay nanairany solombavam-bahoaka ny anohizana ny fikarohany. Anovelany ny fanafika tamin'ny daroka bomby indray Iran sy Israel androany maraina nateo aza ny filazan'ny filoha Amerikanina fa mety hisy ny fifanarahana aingana amin'ny fitondrana iranianina vaovao ao anatin'ny fitadiava-mba olany ampitsaharana ny ady ny antsipriandreo. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-ba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomy kilasy tongovavy manasa anao ihany koa anarak' izany hatramin'ny farany vaovaon'ny politika avy hatrany no hanokafantsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Tsy afa-po amin'ny isan'ny ministera azony ao anatin'ny gouvernemanta vaovao ny antoko tiako i Madagasikara araka ny anambaran'ny filohany tany majanga ny sabotsy lasa teo. Tsy mifanaraka amin'ny tanjaky ny antoko ny isan'ny toerana azony hoy Marc Ravalomanana. Enatra ho an'antoko politika ny fanehoana fiadiana seza ankalamanjana toy ireny ary ny fividianana ihany no hitarafana ny tanjaky ny antoko iray ho ny mpanao politika teo anatrian'izay honina saina. Nanaitra ny maro ny faneho-kevitry ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara ny sabotsy teo tany majanga raha ny tafa tamareo mpiaraty taminy. Ankoatry ny fifampiarabana tratry ny taona, ny bana ny tsy fifaliana tamin'ny isan'ny ministera nomen'ny Prime Ministre sy ny filohan'ny fanavozana azy ireo raha oharina amin'ny tanjaky ny antoko tim hoy Ravalomanana Marc. Tantanana dia fanavozana amin'ny andraikitra fandraisana andraikitra. Zany mandray andraikitra zany tsy olona misalasala zany e. Efa misy fiomanana, efa misy paikady ao an-tsainao. Ary efa misy olona miaraka amin'ny tena natanteraka azy. Fa tsy izay tena miteny rehetrarehetra zao akory dia hoenona daholo. Dia miova indray fanapahan-kevitra amin'ny farany na disy fanantenana. Ny anareo be indrindra. Ka tsy ilaza hoe inona lisy fa dia nareo malala hoe ohatra n'inona zany ampanantenana antsika izany. Fa tsy miady vatra n'izany tsika. Izay misy ao ahitsika mitatana azy. Fa anara-maso tsika manomboka izao. Ary hoentina ihany koa tsika. Satria tsy araka mba natenaina ny fijerevany atsika. Anisan'ny parti ngeza be tsika natao politika matanjaka nefa dia adino. Nefa dia tsinitsinina. Ninona reo anay fa tena anoana tanteraka anareo zay amin'ny fanatanterahany atsaka sandavany an'ity. Ary miaraka manatanteraka amin'ireo ilay vondrona afrikanina sy ny sadeka sy ny Nations Unies. Arak'izany tsy afa-po tamin'ny isan'ny ministera azony antoko tim ao anatin'izao fitondrana fanavozana izao i Marc Ravalomanana. Ity antoko ity izay raha ny fijerin'ny olom-pirenena ity ivelany telo aloha no hita fa olon'ny tim lasa ministra. Razafy ministra misana ny fanavozana. Rafarala Lili, ministra ny fizahantany sy ny asa tanana. Ireo roa ireo izay efa tamin'ny gouvernemanta Eritsalama Rajonarvelo ary samy mbola voatazona tamin'ny toerany tamin'ny gouvernemanta farany teo. Ary tamin'ity aza niampy any Andriamapandry Todsoa izay voatendro ministra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa.
Telo zany aloha raha nihitan'ny olom-pirenena. Savy ireo tsy ampy ny antoko tim na ny filohany, sa misy amin'izy ireo tsy avy amin'ny antoko tim. Tokony ho firy zany ministra ao anatin'ny governemanta vao ho afa-po i Marc Ravalomanana hoy ny fanontaniany ny mpanara-baovao. Ambonin'ireo toerana ministra ireo ny eo anivon'ny anteny miram-pirenena izay avy amin'ny antoko tim ny ankamaroan'ireo filoha lefitra. Iarahany rehetra mahafantatra fa antoko manana ny maha-izy azy eto Madagasikara ny antoko tim. Fa dia tena manana olana amin'ny isan'ny seza azo tokoa ve amin'izao taona 2024 izao. Na izany, nanamafy ny filoha nasionaly ny antoko tim fa tsy manohitra izao fitondrana fanavaozana izao izy ireo fa manara-maso ny tondrozotra sy ny tetiandro rehetra araka ny natolotra ny fianakaviam-be iraisampirenena. Asa na fifandrifian-javatra na valikafatra ny nataon'ny filohan'ny fanavaozana omaly nandritra ny kabary ny tany Moramanga ho fanamariana na fa 770 taona ny tolom-panafahana. Ankoatra ny kabary momba ny tolona, ireo bekotro maro olatra sy ny fitiava-tanindrazana, nasian'ny kolonely Mikael Randrianirina teny ny momba izay fanaovana politika eto Madagasikara izay. Fa tamin'ny 20 septambra 2024 nijoro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany. Satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana reny. Misy ny tanora, rano tanora nilatsaka tamin'ireny fotoana reny mba hatadidiotsika. Fa aza mba faly fotsiny maka toerana, maka fahefana, maka voninahitra. Inona moa zao no lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana. Satria ianao ve tsy nahazo toerana, miezaka zay manavao, miady amin'ny kolikoly. Fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy lazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo. Mitsangana ry tanora. Mitsangana ho an'ity firenena ty. Satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zay be resaka etsero io. Raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka. Avelao ny tanora ny sehatra. Avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io. Avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io. Fanavaozana izao, ilaina no manavao ny fanaovana politika eto amin'ny firenena raha tiana ny sy ny fampandrosoana hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika. Ny antoko politika ny tononazo matanjaka anisan'izany ny antoko tiako Madagasikara ohatra izay anisany ataoko hoe antoko nandraisanay anjara tamin'ny vanim-potoana ny tarihan'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny Temazava. Antoko politika anankiray efa tena mitsotsorika. Fantatritsika loatra zany raha ny tantara no resahana amin'ny lafin'ny politika fa anisany tena mampiematra ny firenena dia ny fomba fanaovana politika tsy mitodika afa-tsy ny tombontsoan'ny tena. Dia anisan'izany ilay antoko mihevitra azy hoe matanjaka. Satria tsy mihevitra asa tsy izy sy manodidina azy sy ny zanany izay ihany zany natao hoe politika eto Madagasikara dia politika matanjaka sy manam-bola. Tokony makasisiny ny atao hoe asibinina. Zay ngamba ny ilazana azy, ny atao hoe asibinina dia tokony makasisiny amin'izay efa tsy anjarany zareo intsony mitondra rivotra vaovao an'ity firenena ity fa avaozana na raha politika tokony ny fifidianana no ahafahana mandrefy ny tanjaky ny antoko politika. Antoko tim io no naneho ankariary izay resaka seza izay fa iarahany rehetra mahafantatra fa misy mpitarika politika manao ny antsy ho zavatra ihany koa amin'izay fiadiana seza izay ary mahavita manao endrika tsindry samihafa ireo tompon-teny farany amin'ny fanapahan-kevitra. Voaporofo izao fa ilaina ny fanavaozana ny fanaovana politika eto amin'ny firenena fa mifandindra-dalana amin'izay ihany koa ny fampiarana ny tanitandalana amin'ireo mpanao politika. Ny sasany amin'izy ireny izay voarohirohy fa nanao afera maloto teto amin'ny firenena ka ilaza raha ampitso fa gadra politika na valifaty politika rehefa ampiarana ny lalàna. Ho hitantsika eo ny fivoaran'izay toetra ara-politika eto amin'ny firenena izay fa tokony alefa lavitra ny fanadihadiana ary tsy andeferandreo nandray anjara tamin'ny famoahana laza adina alohan'ny fotoana ho ny filohan'ny sendikampitsara eto Madagasikara momba ny raharaha teo anivon'ny sekolim-pirenena manofana ho mpitsara sy mpiragidra raha-pitsarana. Tsy olombitso no mahavita manaparitaka ny laza adina mialohan'ny fotoana toy ireny fa tsy maintsy andihan'olona natambazotra. Andany ny antso ny hanavahana ny vary sy ny tsiparifary ihany koa ireo ray aman-dreny sy ny fianakaviany ireo mpiadana izay nangataka ny hanohizana ny fifaninanana amin'ny dingana manaraka. Kabay loano mitaritra ny antsiprian'izay. Andranomasina ny taraina ny fianakaviany ireo mpiadana tamin'ny fifaninanana Ompitsara andiany fa 420 noho ny fampietona tampoka ny adina ambava izay tokony idirana Ompitsara tamin'ity volana Martsa ity.
efa mba hitanareo hoe iza le olona nanao fahatsony dia mba sasiny fa avelao re tokerosy midikana manaraka tena avelao re tena mengavy ianareo zay mafy ny eretan'ireo havanareo asa tambatra reo ny ankizy ny mendrika sy mimeloka mba jereo ary mangataka ataovy tsara re tompoko ny asanareo ao anatiny ty oraly ty arosoa re tompoko tena arosoa tena mafy zareo rotaonareo rotaona tsy tena hoe miaritra amin'ny fianarana tsy niasa re volany ala tena vola tena vola tsy kotiny ansony ahoana fa te nandany vola ny varom-pananana very fotoana nandao ny asa mandraharaha ireo mpiadina nandritra ny rotaona nanomanana ny fiatrehana ny fanadinana raha ny fanazavana teo anivon'ny sekolim-pirenena fanofanana ompitsara sy mpirakidra mpitsarana na ny NMG ny fisiany fuite de sujet no antony nandraisana io fanapahan-kevitra nampietona ny dingana manaraka io voalaza tamin'izany fa ray tapitrisa ariary no nivarotana ny lazadina iray izay niainga avy tao amin'ny sekoly NMG any niditra antsehatra ny Bianco ka olona telo no voatazona ampody avonjimaika eny Avaradrano raha toa ka arahin'ny fitsarana maso ireo olona telo hafa voasaringotra tamin'ity raharaha ity rehefa hita sy fantatra ihany ireo nahatonga ny tsy fahatombanana aleo hanohy ny fanadinana ireo mpiadina tsy manantsiny hoy ireo ray aman-dreny izay tonga teny amin'ny foibe ny sekoly misy zany hoe famaizana mitandra amin'ny fraude zany dia tokony ireny ihany tokony faizana fa ireo zay mianatra miesaka anao zay atao amin'izay midina manaraka rehefa menaka mikizy hitanareo ny maty efa hitanareo zay diso fraude rehetrarehetra hitanareo misy mba tokony mangataka anareo zay mangataka ny fiairenareo zay tompo mba le midingana manaraka amin'izay fa zany le ankizy tompo na ny heriny minona tena miena zahay ray aman-dreny manoana azy tena mitepitepy fatakalaina aleo mba tsy vitima ny ankizy rehetra afaka noho ny adalana ataon'ny ray sy ny roa sy ny mpiangaikitra sasany fasio zay diso aleo mba iroso midingana mbava izay afaka tompoko tokony andraisana fepetra tsy andeferana ireo nandray anjara na ankolaka na mivantana tamin'ny fanaparitahana miloha ny lazaadina tamin'ny faninanana ompitsara hoy ny fanehoan-kevitra ny filohan'ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara ny tenan'izay tsy miombon-kevitra amin'ny mety ho fikasana anafoana tanteraka ny fanadinana na ny fifaninanana efa vita misy ireo mpiadina afaka tamin'ny madio sy tamin'ny fahaizana ka tokony avahana tsara hoy izy tsy tokony ararotina anaovana kajikajy maloto ihany koa izao tranga izao hamerenana indray ny fanao teo aloha ka izay mahitahita ihany no tafita aoka no meloka no izaka izay zavatra tsy nentina ataony na tao anatin'ny jury correcteur na izay rehetra nanao inty izy nanao misy diatanana tao anatin'izay resaka fuite de sujet izay na candidat nandray anjara ihany koa izy betsaka amin'ireo zandry namana mety misy zoky ihany koa moa afaka tao anatin'io fifaninanan'io nadio nangarahary tsy tokony velively mihitsy irosona amin'ilay fanafanana an'ilay concours dia tsotra be satria misy ordre anankitelo ao misy filière anankitelo filière judiciaire filière administrative ary filière financière ka raha filière anankiray ihany koa no mbola andeha ho entina anafoanana concours dia tena hoe misy zavatra tena disproportionnaire tsy mifandanja mihitsy so dia izy kajikajy ndray ihany koa hoe averina le concours dia zay zanaky ny olona ohatrohatr'izao zao no ahafahany fa aloha ajaina ny herim-po sy ny zavatra efa nieretan'ireo candidat admissible ireo fanovana sy fanavaozana no isan'ny masoa ny fitondrana ankehitriny ary isan'ny andro lehibe iankinan'izany ny ministeran'ny fitsarana izay rafitra tompona andraikitra feony amin'ny ady amin'ny kolikoly tsy tokony ho varimbarina amin'ny lavitra ka tsy ahita eo ambany maso hoy ny mpanara-baovao manoloana izao tranga misy izao ny sekoly eo ambany fiahiny indray no tsy mbola milamina amin'izao fotoana izao ireo mpitsara no fitaratra raha ny ady amin'ny kolikoly tokony hiainga avy eo anivony sampandraraha sy ravitra ao anaty ministeran'ny fitsarana ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny fomba fiasa izany tompona andraikitra nandray anjara sy nametraka diantanana amin'izao raharaha izao mila sokafina lalindalina ny fanadahadiana tokony enjanona mafy ihany koa ny sazy ho an'izay voaporofo nanao an'izany tsy tokony ho avahana na mpiadina na tompona andraikitra eo anivon'ny fitsarana sy ny ministera na mpitantana eo anivon'ny sekoly raha sanatria ka nandray anjara tamin'izany
Vaovao ny fahasalamana vetivety ny soniavina androany ny fiarah-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny mpiara-miombonantoka nanganana ivitoeram-pitsaboana manokana ho an'ny nomamiadana eto Madagasikara. Anampy amin'ny fitsaboana feno sy tsy ilaina fivoahana hanivelany marary zany miaraka amin'ny fitaovana moderna toy ny IRM sy ny radiothérapie. Vokatry ny fiarah-mienta amin'ny Madagasikara sy Afrika Atsimo mikendry ny hanatsara ny kalitaon'ny fitsaboana sy ny rafitra ara-pahasalamana ny tetikasan-doha rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Tetikasa iray vokatry ny fiarah-miasa mivondrona MPT Holdings avy any Afrika Atsimo sy ny firenena malagasy. Io fifanarahana io dia miompana indrindra amin'ny fanangana hopitaly manokana hitsaboana ny nomamiadana eto Antananarivo miaraka amin'ny fitaovana manaraka ny felitra ilaina amin'izany toy ny IRM sy ny radiothérapie sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mijanona eo amin'ny fananganana foto-drafitrasa fotsiny anefa tamitsika fa ny fametrahana rafitra ara-pahasalamana momba ny nomamiadana iray manontolo mihitsy manomboka amin'ny fitiliana ny fitsaboana manaraka ny felitra iraisam-pirenena ary hatramin'ny fanaraha-maso maharitra ireo marary ihany koa. Izao fiarah-miasa izao no natao dia mba ahafahan'ireo marary nomamiadana mijanona sy miatrika ny fitsaboana eto an-tanindrazana akaiky ny ankohonany sy ny fianakaviany ary mahazo tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao sy manaja ny maha-olombelo. Izay ny fifanaovantsony hanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana eto Madagasikara. Fa toy ny tosaina mandritra ny roa herinandro ihany koa ny fitsirihana fahatelo sy fahaefatra momba ny programan'asa ny FEX-FRD. Tanterahandreo iraka ny tahirim-bola iraisam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nisy arak'izany ny fivoriana fanokafana ny arahandreo délégationna tamin'ireo solotena ny tompona ndraiky mpanjakana. Nandinihana ny zava-bita ny tona 520 fanamby ambola hatrehana ary ny taridalana ho an'ny fanohizana ny fanavaozana sy ny fanamafisana ny fitoniana ara-toekarena. Tsiaro Soarvelo. Nosokafan'andro ny fanadihadiana fahatelo sy fahaefatra mikasika ny fandaharana sa facilité élargie de crédit na ny FEC sy ny Fonds pour la résilience et la durabilité FRD izay fitsirihana mandritry ny tapabolana tanteran'ireo ekipa ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI atariany Constant Lonken Nugoana eto Madagasikara. Nisy arak'izay ny fivoriana ny arahan'izy ireo tamin'ireo solotena ao anatin'ny gouvernemanta sy ny gouvernoura ny Banky Foibeny Madagasikara anaovana tombana ny zava-bita ny taona 2024 sy ny fanarahana ireo fanavozana napetraka ary ny fifantohana ho amin'ny fanamafisana ny fitoniana ara-toekarena. Fanadihadiana fahatelo izay nokasaina ho tanterana tamin'ny 3 Novambra 2024 no mamaritra ny famoahana vola mitentina 4,4 millions de DTS na droit de tirage spéciaux ny FEC ary ihany koa ireo famatsim-bola FRD mifandraika amin'ny réforme numéro 4 teti-bola momba ny toetrandro 2024 numéro 5 fehezan-dalàna momba ny rano ary numéro 11 pekady momba ny famatsim-bola ho an'ny toetrandro. Fanadihadiana fahaefatra akasaina atao amin'ny 3 Mei 2024 avy izao izay ahitana famoahana vola vaovao mitentina 4,4 millions de DTS ny FEC miaraka amin'ireo famatsim-bola FRD mifandraika amin'ny réforme numéro 7 fanafoanana ny fanampiana amin'ny viditsoliky sy ny numéro 9 fanetsiketsehana ny Fonds national d'énergie durable na ny tahirim-bola ny angovomaritra. No ny fahatarana natambatra ho iraka iray amin'ity volana martsa 2024 ity ireo fanadihadiana roa ireo anarenana ny fandaharam-potoana sy anombohana amin'ny ankabeny ireo adidy ara-bola sy ara-drafitra natao. Raha-tsy haivina tamin'ny volana Jolay 2024 teo no nanaovana fitsirihana faharoa ary nivoaka nandritra izany tamin'ny alalan'ny FEC sy FRD ny vola mitentina $7 tapitrisa $, $50 ny FEC ary $70 ny FRD natao anana ny toekarena sy ny fandaharana asa sosialy ary ny fanatsarana foto-drafitrasa manoloana ny fiovan'ny toetrandro ireo vola ireo. Miresaka an'izay vaovao ny toekarena izay hatranisika. Andrasa maro ihany koa ny fitohizany dingana ho amin'ny fanitsiana ny sy fanafoanana ireo fifanarahana nambotry ny orinasa JIRAMA. Nateo aza ny fiovan'ny minisitra tompon'andraikitra ho ny filohany Antoko Otrikafo Androany. Takiana ihany koa ny fanazavana ofisialy mikasika ny toy ny resaka sata vaovao na betsikera tamin'ny fitondrana teo aloha raha ny faneho-kevitra tamin'ity andro an'ity. Tsiaro Soarvelo.
taoriany fifamindram-pitantanana nandray ny asany avy hatrany faran'herinandro teo ny minisitra misanany Angovo misarika nisany maro ankilana izay ny hoe ahoana ny fitohizan'ireo fanamby nolazainy ny minisitra teo aloha izay nilaza ny hanapaka sianitsy ireo fifanarahana mambotry ny orinasa JIRAMA. Ratsy aiviny laza-pahibe maso ny minisitra teo aloha fa ho avozina ireo fifanarahana amin'ny mpamantsi-herinaratra ka ho foanana ireo tsy mangarahara na lafo be loatra. Niova ny minisitra ankehitriny andrasana arak'izany hoe avadika asa ve ireo fanamby ireo ary hotohizana ny dingana ao amin'ny fanarenana ho ny filohan'ny Antoko Otrikafo. Io nge ny fitohizan'ny raharam-panjakana mila jerena tsara izy io na le hoe continuité de l'État zany rehefa zavatra iverina na nataony teo aloha izy ka tsara hita hoe tonga vokatsoa dia tokony hotohizana le izy. Manana minisitra vaovaotsika amin'izao fotoana izao dia izy miandry zany ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe aiza ho aiza ny fanohizana n'izay le dingana izay niverina hoe fanolosona mahakasika ny fanaovana toko hoe expertise hoe izava re le contrat namotika ny orinasa JIRAMA izay tsy nanao afa-tsy ny nanomevahana an'olona fournisseur vahiny ireo sy ny mpanao politika vitsy totsika hoe tamin'ny fitondrana teo aloha zany ka nahafahana namotika n'io orinasa JIRAMA io. Tena tokony ampahafantarina mihitsy hoe inona avy ireo le contrat maloto ireo mba jerena hoe tena mitapahana sy najanona tokoa ve ireo. Azo atao tsara ny manarina ny orinasa JIRAMA akadingana ao amin'izany tokony andravana sy jerena akaiky ireo fikambanana mpamotika sy mpambotry ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Raha ohatra misy ny firiavana politika ary mino zay hoe ananany filohan'ny fanavozana izay dia tsy sarotra eo ny fahasahina manala an'ireo rezoana mafia ao anatin'io miodidina an'io orinasa JIRAMA io. Ny secteur énergie dia fantatsika ny any Angovo fa tafiditra ao anatin'ny secteur clé zany na le hoe secteur stratégique ny fanjakana no mifehan'izany fa tsy azo mena ny tsy miankina mihitsy zany ary azo atao tsara ny manatsara n'io orinasa JIRAMA io dia averina ihany mila fahasahiny hoe io miainga mifananantsika teknisianina. Nanamafy ihany koa ny ministry ny Angovo teo aloha fa averina jerena ny statuan'ny JIRAMA anitsiana ny rafitra anatiny sy ny fitantanany. Hatreto tsy fantatra mazava raha miatra na tsy ilay sata vaovao miendrika privatisation izay niteraka tsikera sy nahatonga ny hetsika fanairana nataon'ireo mpiasan'ny Angovo sy ny rano malagasy tamin'ny fitantanana teo aloha. Nanamafy ny filohan'ny Antoko Otrikafo fa andrasan'ny vahoaka malagasy zany ary tokony ampahafantarana mazava ihany koa hanamafisana ny fanavozana atao eto amin'ny firenena. Ratsy aiviny tsy nisy ordonnance na décret na arrêté ny famoahana io sata vaovao ny JIRAMA io tamin'ny 12 aprily 2024 farizateny no namoahana azy tao amin'ny gazety Mpanjakana. Tsy mbola nisy ihany koa ny lalàna manafona ny satany JIRAMA 570 tsipika aotra 420 tamin'ny 17 oktobra 2017 ka mbola io satany JIRAMA io no niatra. Tsy nanaraka ny fepetrataky ny tantandalàna ny fametrahany ny sata vaovao ho ny sendikany mpiasan'ny Angovo sy ny rano malagasy tamin'izany ka antony fihetsiketsehana nataon'izy ireo. Andrasana arak'izany toy ny dingana fanarenana ny orinasa JIRAMA. Ny fatapahan'ny herinaratra izay niverina nahazovana tamin'ny herinandro lasa teo ka andrasana paikady sy vahaolana maritra avy amin'ny tompona ndraiky Mpanjakana. Fa sy volana zao no nanjavona n'ilay sambo AW niala tao Mahajanga ny 9 Jona 2022 ankasa ho an'ny Komoro compte Facebook ny ray amin'ireo mpandeha miisa 3 tamin'io sambo io no tsikaritra mbola nisokatra sy nandeha ny herinandro lasa teo hatranga izay mampametra-panontaniana sy nanairany solombavam-bahoaka hanohizana ny fikarohany. Andrasan'ny mpanara-baovao ihany koa manoloan'izay ny anokafan'ny anteny mera-pirenena fanadihadiana momby tirara izay nanjavonana mpandeha miisa 3 gabain-loha. Jona 2022 Martsa 2022 izany hoe enim-bolana no nanjavonan'ilay sambo AW nitondra mpandeha 3 niala tao Mahajanga ny 19 Jona izay nikasa hiazo any Komoro kanefa tsy tonga any an-toerana mandraka ity androany. 7 volana arak'izany no nampitebiteby ny avan'ireo fianakaviana. 7 volana tsy nahita ny sambo ny tompony fa 7 volana ihany koa nampanjavozavo ny fanomezam-baovao marina sy ofisialy. 7 volana arak'izany no tsy nampahomby ny fikarohana. Araka ny vaovao avy eo amin'ny solombavam-bahoaka afak'andro Kristian, mpandeha iray tamin'ireo olona miisa 3 no hita en ligne tao amin'ny Facebook tamin'ny 4 Martsa 2022 teo. Tranga tokony anaitra ny tompona andraikitra anao ny asa famantarana ny toerana misy azy. Amantarana ihany koa raha misy olona hafa no mampiasa ilay compte
maro ny fanontaniana mipetraka momba ity raharaha AW ity tsy nahomby tsy manambaovao ve ireo tompona ndraikitra sa nini tsy nahomby sy tsy niteniny marina na manao sarimihetsika araka ny fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka ny tenany izay nilaza fa misy tandrevaka sy finiavana manafina ny marina tsotro zao amin'ity raharaha ity ka anaovany antso sy itondrany fanehoan-kevitra matetika ao amin'ny tambajoritra sosialy izany no atahorana inona no afenina hoy ny fanontaniana sy fanehoan-kevitra matetika apetraka ny mpanara-baovao hadino sa mody nadino ireo mpiray-tanindrazana ampolony tsy hita popoka niaraka tamin'ilay sambo ka tsy nanaovana fanadahadiana lalina hatramin'izao raha iverenana raharaha maro toy ny Air Madagascar, Zotra, Ndalamby, EFC, Jirama, Ambatovy, SMGD sy CNAPS no naonkafa ny antenimeram-pirenena ny fanadahadiana lalina na ny enquête parlementaire ny fiafarany taona 2024 teo tsy tafiditra tsy noresahana ary tsy tao anatin'izany ity raharaha sambo AW ity sy ireo ahiahy manodidina azy na efa filoha lefitry ny antenimeram-pirenena ny solombavam-bahoaka voafidy tao majanga voalohany tamin'izany fotoana hiatrika fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny taona 2024 amin'ny volana Mey ity androm-panjakana ity ary efa nanambarany iray tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny bromaharitry ny antenimeram-pirenena fa anokatra fanadahadiana momba ny raharaha 4 miliara ariary izy ireo amin'io fitoam-pivoriana io andrasana arak'izany na ho isan'ny anokafana fanadahadiana lalina amin'izay ity raharaha asambo W ity asa na ho tsy indray ny solombavam-bahoaka izay voafidy tany an-toerana izay tsy hevina fa filoha lefitry ny antenimeram-pirenena ka andrasana ny fahasahiny isan'ny raharaha ray mbola misarika ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa ny mahakasika an'izay sambo AW izay andrasana ihany koa ny valiny moa zany manahoana marina ny mahakasika an'ireo mpiray-tanindrazana manodidina ny 30 mpandeha tao anatin'io sambo io dia izay ihany koa no hoentsika misendredvety ao anaty dokafoy aza misaraka aminay ary Une occasion à ne pas rater dans tous les magasins Cosmos du 23 mars au 19 avril. Des remises allant jusqu'à 40% sur certains produits. En plus, bénéficiez d'une facilité de paiement jusqu'à 30 mois avec la vente à crédit Mirage uniquement chez Cosmos. Qu'attendez-vous pour aller chez Cosmos du 23 mars au 19 avril et profitez de remises allant jusqu'à 40% sur certains articles. Cosmos, votre partenaire de confiance. Efa full taona mahery zany isiny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitao an'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malio ty lamba lafa mampiasa extra propre tsy mandany fotoa ela tena afapo aloha zaho. Zaho aloha tena efa ela ny afapo e satria izy no vovo-tsavony mandahatra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakala tegna tiavako extra propre izy managna hanitra maro be surtout parfum floral tiako e. Tianao fo ma chérie fa extra propre zao vovo-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara e. Afa ihany extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany a. Rehefa hoe vovo-tsavony zany defa hoe extra propre. Tompiny fahadiovagna. Pâques arrive en folie au centre commercial à Cour. Du 27 mars au 5 avril, profitez de la sélection Pâques à petit prix, jusqu'à 60% de remise sur vos articles préférés. Mampiasa levure matiany ho an'ny sakafonao. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Jumina, ni goûter naturel, c'est pirate, c'est un réel. Parfait orange, fraise et coco, c'est parfait, marisa carazza. Jumina, a gagner roche, alle tenga toche. Mina metamna. Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa.
ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mijinjo vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny 4 volana sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana any amin'ny App Store. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity atomboka tsy ho ela nitetika asa fanoloana fantsona lehibe eto Antananarivo renivohitra sy manodidina amanany olana ny tondra-drano sy ny rano miandrona hony amin'nisitry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana manoloan'izay ho voaeligelona ny fifamoivoizana amin'ireo toerana voakasiky nitetika asa isan'izany ny etsy Analakely ny eny Mahamasina ary ny eny Antanimena sy ny manodidina andao raha ampihenana ny fitohanany fifamoivoizana amana ny olana ny tondra-drano sy ny rano miandrina amin'ireo faritra iva irosona tsy ho ela ny tetika asa PA2 na ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo andiany faharoa izay ahatra 420 volana raha ny fanazavana tetika asa izay miompana amin'ny fanoloana ireo fantso-dehibe eto Antananarivo sy ny manodidina ho afangarina araka izay tratra ny asa isorohana ny fitohanana mety ho terany ho ny ministry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana. Fantatritsika tsara fa vao tsy ela ary mbola vao omaly dia avy ny orana teto Antananarivo renivohitra nisy ny rano niandrona teo Ankorondrano. Tamin'ny volana Desambra lasa teo dia maro ny message ny antsoantso tonga taty amin'ny ministera hoe aiza ihany ny PIAA fa miandrona ny rano eny Behoririka, Mahamasina, Kadibahoaka. Tonga ny fotoana amin'izao dia manatanteraka ny asa isika nafainganina arak'izay tratra ny angaviana ny mpiara-mombinatoka amintsika satria efa mitaikaika ny vahoaka malagasy amin'ny resaka tondra-drano na ihany koa ny rano miandrona rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Raha iverenana, vola mitetina 350 tapitrisa euro no entina manatanteraka ity tetika asa PA2 ity, ka ny 530 tapitrisa euro amin'izay no fa matsimbola avy amin'ny vondrona Europeanina, ny 20 tapitrisa euro avy amin'ny AFD, raha 10 tapitrisa euro kosa ny anjara ny fanjakana malagasy. Na hitondra fahasairanana vetivety aza ny asa, antenaina no vatanteraka ny fiainan'ny mponina, sampihana be ny olany tondra-drano izany ao anatin'ny rotoana ho ny toanivon'ny AFD. Toute ville aujourd'hui dans le monde pour faire face évidemment aux nouveaux usages. Ankehitriny ny tanàna rehetra eran-tany dia tsy maintsy miatrika fiovana vaovao sy ny fiovan'ny toetrandro, ka ilaina ny fanatanterahana ny asa fanamboarana. Zava-dehibe ho an'ny tanàna sy ho an'ny mponina rehetra eto an-drenivohitra zany, na dia mety hiteraka fahasairanana vetivety aza. Maro ny olona efa niasa mba hitady vahaolana, indrindra amin'ny fandaminana ny fifamoivoizana, saingy amin'izao fotoana dia mila fiarahamiezaka avy amin'ny rehetra zany. Mikasika ny fivezivezena ho an'ny daholobe, dia asaina ny olona hampiasa fitateram-bahoaka na fomba hafa sy mora sy maivana. Anomboka tsy ho ela ny asa, ary antenaina fa ao anatin'ny 420 volana dia hiatsara be ny toetra rà, hiena be ny tondra-drano, hisy fanatsarana ny lalana, ary hisy fandaminana vaovao, ahatonga ny tanàna ho mora iainana kokoa sy hanamora ny fivelaran'ny toe-karena. La vie soit plus agréable à vivre et surtout permettre une activité économique plus fluide. Araka izany, ho voaelingelina ny fifamoivoizana amin'ireo toerana nomboana ny tetika asa etsy Mahamasina manodidina ny kianjan'ny Bare sy ny Antanimena manodidina ny kianjan'ny Malakam, ka ny tanàna rehetra nampaharetana sy tsy androra miantsilany manoloan'izany. Ankilany, vinavinaina nomboka ny taona 720 kosa ny fanadiovana ny tanàna ny Besarety. Lafomba vao hafa ilaina ny fanatsarana ny sihatry ny angovo raha tena iroso amin'ny digitalisation isika eto Madagasikara. Rehefa izay tsy ny karapanondro pirenena ihany no tokony irosona ireo mpisihatra fa ireo lafin-javatra rehetra ilain'ny vahoaka miainga eny anivon'ny commune. Ireo no isan'ny nisongadina nandritra ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny tetika asa iraisana anatsarana ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra niarahana tamin'ireo mpisihatra samihafa Gaetan Andriatsila. Iadina amin'ny kolikoly, anatsarana ny fomba fiasa sy anamafisana ny fitantanana mangarahara eny amin'ireo sampandraharaha-mpanjakana
ny rosoana ny fanaovana digitalisation teto Madagasikara, isan'izany ny karapanondrom-pirenena, ny eny amin'ny fonja sy ny sisa izay tafiditra anatin'ny fanovàn-drafitra eto Madagasikara. Tsy tokony ho kanam-panondrom-pirenena ihany no rosoana ho ireo mpisehatra, tokony rosoana avokoa ireo lafin-javatra rehetra miainga amin'ny kely indrindra toy ny amin'ny fitaterana hatrany amin'ny fitatanandraharam-panjakana izay afaka atomboka eny anivon'ny commune. Ohatra zany mandeha bus ianao, dia mandeha bus ianao tsy voatery andoha eninjato fa afaka tonga hoe mividy be eny amin'izay kiosque rehetrarehetra, misy kiosque atsangana eto dia misy amin'ireny kiosque reny zany ianao mividy be. Dia zany hoe miditra anatin'ny bus ianao zany dia scanner receveur fotsiny sy dia vita fa tsisy hoe miandry famerim-bola zao tsy izay. Dia amin'ilay rafiny amin'ny resaka hoe any anatin'ny commune indray tanjona izy amin'ny resaka recensement effectif satria efa tanjona eto Madagasikara ny anaovana numérika an'ilay karapanondrom-pirenena dia any matomboka antsika avy any amin'ny commune any amin'ny base amin'ilay fahaterahana mihitsy ilay zany dia efa numérika ilay momba an'ilay olona, zany hoe nanarana ny mombamomban'ilay olona ray aman-dreny zany dia efa any amin'ny copie de naissance dia efa digitalisé. Tsy afaka iroso tanteraka amin'izany isika raha tsy tomombana ny angovo, ary tokony homena sehatra ireo malagasy manam-pahaizana sy manana traikefa. Atao lohalarana ihany koa ireo orinasa sy mpandraharaha malagasy. Ny olana kely eto amintsika tsy ny orinasa vahiny foana zany no mena lohalarana. Efa misy ny projet atao eto Madagasikara fa ny orinasa zay malagasy ny tompony, zay any malagasy dia atao second troisième place foana dia matetika tsy mahazo an'io projet io. Fa zao zay anisan'ny tanjona koa zay hiady amin'izay zay. Satria tsika malagasy manana tsakefa tsara mihitsy ary manana expérience, manana fahaiza-manao ary maraka innovation tsika tena mahay. Ankoatra ny fitantanana mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly, manome tombony ho an'ny sehatry ny fizahan-tany ny firosoana amin'ny digitalisation sy ny fampisitrahana ny angovo any amin'ny tontolo ambanivohitra, indrindra ireo toerana manan-tantara izay efa miasimba sy miapotika ny akamarony amin'izao fotoana. Ohatra le toerana manan-tantara, toerana viziten'ilay mpizahatany ireo zany be da be ny simba, ohatra be da be ny potika, dia zany no ilana zavatra be da be amin'ny resaka teknôlôjia. Aparitaka ilay izy, tsy vitany mandeha boussole ray, mandeha koa ny resaka digitalisation vision amin'ny resaka ohatra resaka réseaux sociaux ohatra zavatra ohatran'izany, satria raha tsisy ny fampafantarana tsy lansena ilay izy après mety misy zavatra tsy tonga amin'ilay tanjona amin'ilay tourisme durable ampandrosoana ny Madagasikara. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa iraisana anatsarana ny any amin'ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara, iarahan'ireo tanora malagasy mpisehatra amin'ny digitalisation, ireo mpandraharaha misehatra amin'ny angovo azo avaozina ary ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany. Tanjona ny anatsarana ny asa rehetra eny anivon'ny commune, ny isitrana izy ireo herinaratra ary koa isitona mpizahatany maro amin'ireo commune ahitana toerana manan-tantara sy azo tsidihana. Maro amin'ireo ben'ny tanàna natsoina ka namaly ny antso no liana sy naneho ny fahavononany. Naneho ny fahavononany ihany koa ny sampandraharaha-mpanjakana toy ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Ho tontosaina ny 3 ny volana aprily avy zao ny course solidaire anatin'ny tetikasa live and give iarahana amin'ny lavaskrisy ny fédération malagasy ny taranja atletisme misokatra amin'ny fisoratana anarana ka io vola fisoratana anarana io no atolotra anatsarana ny hôpitaly eny Ambomiandra, ankoatra izay efa nomanina lavaskiry ao anatin'ny vondrona Somadi. Sandoaratsika ny anjiprian'izay. Raha tokana kana 50 ariary izay lavaskiry lafo teto Madagasikara nandritra ny fotoana voafetra teo aloha, hetsika ara-panatanjahantena indray no tanterahana amin'ilay tetikasa live and give iarahana amin'ny lavaskiry. Misokatra androany ny fisoratana anarana ho an'izay rehetra andray anjara. Azakazaka 2 kilometatra ho an'ny ankizy, 4 kilometatra ary koa 12 kilometatra izay ho tontosaina ny 20 avrilo avy izao. Dia ny mpandray anjara anankiray mira totam-bola anankiray izay anampinay amin'ity taona ity indray ny hôpital des enfants etsy Ambomiandra izay manana filana ara-pitaovana raha-panamboarana ny trano
sy ny izay resaka fikarakarana ny fahasalamana rehetra zany dia izay ny anetananay amin'ny fotoana io ny rehetrarehetra izay na mpiazakazaka mety hoe professionnel na olona tsotra na olona sportif tsotra fotsiny zany dia afaka mandray anjara daholo eny hatramin'ny ankizy ary satria misy azakazaka natokana ho an'ny fianakaviana mihitsy le izy raha antsika teo dia misy hoe 20 kilometra everina fa ho vitan'ny fianakaviana tsy vitan'ny firaisan-kina amin'ny resaka fanatanjahantena sy ny fanampiana fotsiny le izy fa tena fifampizarana fiarahany mpanjifa rehetra mihitsy mizara fifaliana mizara dia misy ihany koa moa zany ny fety izay atao rehefa mamarana le hetsika dia izay no karakarainay amin'io 20 aprily afaka mandray anjara avokoa ny rehetra ka 10,000 ariary no sara-pisoratana anarana mpandray anjara mihoatra ny 3,000 no vinavinaina ka omena t-shirt lavaskiri avokoa ny 10,000 misoratra anarana voalohany tsy hivina hatrany live and give tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe programme de solidarité karakarai ny lavaskiri sy ny mpanjifany ity etsika ara-panatanjahantena anatsarana ny hopitaly Ambohimiandra ity iray amin'ireo tetikasa maro tamberina ndraikitra ataon'ny lavaskiri ho an'ny firenena tongava maro hoy ny mpikarakara fa sady izara faliana sy tsikitsiky miaraka amin'ny lavaskiri no izara aina amin'ny asa fanamboarana sy fanatsarana ny hopitalinjaza eny Ambohimiandra nanolotra jiro eto manazava ireo fokotany maro anatin'ny commune Andranona Ohatra ny Solombavambahoaka ny distrika Anatananarivo Atsimondrano. Hazava-dehibe ny fanazavana ny tanàna indrindra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana hoy ny Solombavambahoaka. Fotoana izay nanaovany antso any rehetra ihany koa ifanolotanana amin'ny famitana amin'ny fanavaozana ny commune Andranona Ohatra ampandehanana ny asa aman-draharaha araka ny tokony ho izy. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Zany commune Andranona Ohatra zany commune lehibe zany dia zany hoe mila mba atao mifanaraka amin'izay le fototra avitrasa dia izay indrindra hoe tsara ary tena mety mihitsy le nanavaozana nanamboarana an'izao commune izao mba hanana endrika moderna sy tsara ho an'ny taranaka olovain'ny vahoaka ety zany dia mampirisika ny rehetrarehetra manao antso mbola andeha ny tenanay hitety ny tompona andraikitra ara-panjakana rehetrarehetra mba handraisana anjara satria asan'ny commune zany any fanjakana koa zany dia mba handray anjara amin'ny rehetrarehetra mba havitana mamita an'izao farak'izay aingana satria hitanareo eny amin'nyirenitra chapiteau reny nandraisana olona zao ny mariage zao dia tary amin'ny salle mariage raha misy mariage atao zany eto Andranona dia ary amin'ireny chapiteau reny brao amero ny chapiteau nandraisana nareo voalohany indrindra io zay zany ny zava-misy fa mino zay fa nitanjona amin'izy ity araka ny teny monsieur le maire dia vita alohan'ny amin'ny octobre satria ankalazaina amin'ny octobre fa 15 taonany ny commune Andranona Ohatra izay ho ankalazaina amin'ny fomba manetriketrika mihitsy zany eto Itaosiny iray manontolo. Azona tombotsoa fa mety hitera-doza ihany koa ny tsy fahaizana mampiasa ny Facebook. Misy ny lalàna mifeny fampiasana ny tambazotra tserasera fa maro ireo tsy mahalala na tsy mahafantatra. Horesahana ato anatiny kopenao ny momba izay amin'ity androan'ity sy ity zanam-pandaharan'ity izay anjara biriky eto ny Kolo TV FM amin'ny fanabeazana olom-pirenena. Kopenao. Karaha tsisy pasy mihitsy ny ady alao sitrany Facebook eny molo karaha tsisy pasy koa ny Facebook eto zany Yana! Oh! Avy aty minao? Misy inona? Nareo manao korotana be zany mbola manao zavatra misy inona? Maty koa Fa manatana inona nga? Tsy haiko fa io publication ato io. Fa taiza nahita lahy zany izy amin'ny tena zany ao? Publication vo hitako ato fo izy ty fa tsy haiko hoe avy taiza izy ty.
fa mbola jerijery ny anareo koa ny zavatra zany be za mbola manao zavatra ry zavatra ohatr'izany anakorytanan'olona kala grave be tika tsy mety zay kaigna mo publieko amin'ny Facebook egny amin'ny mirako amin'ny page jiaby amin'ny groupe mampahita jiaby regny publieko any ty zany fogna eky sisy azoko atao ty mandre ampiadanagna ranona lasagny Franco fa ino ty nataonady fa ino ty elavi ahoana jere zavatra ato fa ino ty nataon'lahy ina ny publiena zavatra ohatran'io vovoaratsy fa jere zavatra disiny elahy publiena ato jere fa olona firy mahita anazy efa 10 000 zao ny avany andray fepetra fa tsy manaiky izy amin'izao avany irina ho faty zao de jereny olona firy no nahita ny zavatra disiny publien'lahy io de ahoana zany io zao ino zany tokony ataoko am'izao fofo io de mialatsiny elahy de zavatra marina publiena zay solution azo omena lahy de ho atsika mpampiasa tambazotra serasera aleo mba zavatra marina sy sura foana partagentsika ao anatin'io fa manjary miteraka olana be amintsika samy ao anaty tambazotra ihany oka koa zay ny fipartagena sary tsy nazahoana lalana tamin'ny tompony de aza mitra vie privé an'olona fa zay mba mahasoanao atao ao anaty ty tambazotra serasera ty ny sary mamofady indrindrindrindra tena oka re zay fa tena tsy ilainy zany rehefa misy olona koa hitantsika accident eny andalana eny aza maika hoe akasary aloha de anao publication hitady j'aime fa mba vonjeo aloha ny an'le olona fa ny aina zava-dehibe fa publication j'aime zany azonao foana zany rehefa ohatra ka navita premier secournao ianao mba ho malagasy mahay mampiasa Facebook de mba azona tombotsoany daholo be zany ny malagasy hitantsika eto amin'ity tambazotra serasera ty kopinao zay izay zany ny fampiasana ny tambazotra serasera fa ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indray no ndao arahantsika vetivety ireto indray ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity ho tanterahana eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina Rapitso talata faraiky amin'ny 30 martsa 2024 amin'ny sivora maraina ny fakkankevitra momba ny hoavin'ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara araka ny efanambarany teo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara mananjary hita faty nisy namony tamin'ny fomba feno abibina izy mianaka vehivavy 7 taona sy zazavavy kely vao 5 taona no hita faty tao maro finaritra distrikany mananjary androany alatsinainy fa 30 martsa 2024 nahitana dianantsy tamin'izy ireo olona mpanasalamba no nahita ny razana voalohany ka nampandreny manampahifana marihina fa vahiny avy any Fianaratsoa ireo ny arambony raha ny loharanom-baovao efa nisokatra kosa ny fanadahadiny natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ireo entana anampina traboina avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC hisitraka izany ireo piretan-drazana marefo taoriny fandalovan'ny rivodoza Gizani ao amin'ny distrikany Toamasina voalohany sy Brikaville hiroso amin'ny fizarana ireo fanampina ho an'ny vahoaka eny fotony avy hatrany ny tompona andraikitra rongony milanja 40 kilao na fatratra tao anaty valizy roa no tratran'ny zandary misahana ny fifamoivoizana Andalambe tao ihosy tao mahasosidy ny farany herinandro teo avy any Toliara saika hoentina aty Antananarivo reto zava-mahadomelina ireto ka izao tratra tamina vehivavy 20 taona izao aorian'ny famotorana atolotra ny fitsarana ny raharaha nirobahiny zo ajanirina ny medaly volamena tany Dakar azo lazaina fa tsara ny vokadalao ho an'ireto atleta malagasy nandritra ny fifaninanana taranja judo tany Dakar renivohitra Senegal ny farany herinandro teo
lasanyzo ajanirina tamin'ny sokady senior latsaky ny 7 kilao ny medaly volamena rehefa resiny teo amin'ny lalao famaranana ny judokat algériane. Ankoatr'izay teo amin'ny sokajy lehilahy kadety latsaky ny 5 kilao kosa no nazoany Dylan Andrianjafitsalama ny medaly volafotsy raha toaka niraraka teo amin'ny lalao manasadalana isandaniana Andrianjakavelo ny faninana tamin'ny sokajy latsaky ny 7 kilao senior ny Open de Dakar izay nahavorim-pifaninana 700 avy amina firenena miisa 420 ka isan'izany ny Madagasikara. Ndraimbava momba ny maresaka iraisam-pirenena ny fanafika tamin'ny daroka bomby indray Iran sy Israel androany maraina nateo azany filazan'ny filoha Amerikanina fa mety hisy ny fifanarahana aingana amin'ny fitondrana iraniana vaovao ao anatin'ny fitadiava mba olana ambotsarana ny ady. Nodaroan'i Israel bomba ny toerana famokarana herinaratra tao Teheran sy ny biraoan'ireo manam-pahefana ka niteraka fahatapahany herinaratra. Namaly avy hatrany Iran ka nandefa balafomangana amin'ny tehana ny tobo miaramila Israel. Tsy ahivana fa efa namoizana hain'olona narivon'ny ady teo amin'ny Iran sy Israel nanomboka ny 20 febroary lasa teo. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarantsika ho any androany ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray veloma tompoko. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.